Coucou daholo ny zanagasikara iray manontolo tonga sondraitsika rehetra tantara indray miseho ihany no omenanareo aloha hatreto dia mahakasika ilay tovovavy kely spesial mana-talenta miavaka amin'ny olona rehetrarehetra dia izy dia tsy mba matory mihitsy ao anatin'ny andro adiny 4 ihany na adiny 2 na adiny 3 ihany izy matory. Ny olona rehetrarehetra tokony hatory anatin'ny adiny 9 na mahery azy dia izy nefa hatramin'izay indrindra fa hatramin'ny nahaterahany ara vao teraka izy dia tsy mba natory hoe ohatran'ny zazakely rehetrarehetra. Leo mihitsy ny dada sy ny mama mitaizana azy hoe ahoana ary ity zaza ity. Tamin'izy vao niakatra fahefa-taonany teo dia nanomboka tentenen'ny dada sy ny mamany izy. Nefa avy eo nefa niteny dada sy mama fa inona ary ny olana dia raha vao pihana ny jiro mahagaga izy anefa dia mitomany be mikoretaka be ohatran'ny alika hoe inona ary mampikoretaka anazy dia hoe ohatran'ny hoe somary matahotra mahaizina ve zany sa inona ny antony tokoa. Nandeha nakany amin'ny dokotera ary izy anankiroa nijery izany hoe inona marina no lazany. Nalamaina daholo ny dokotera tena tsy vitanay ity rangaha fa tena afa-po izay ohatran'ny hafakely ity zanako ity zany izy mivavy inona zany ataontsika anankiroa amin'ity zaza ity fa tena mandreraka be. Ina aloha tamin'izy mbola kely zany afa-doza ihany izy dia noho niakatra efa manomboka lehibebe tinedry nanomboka miala sakana eo izy dia ohatr'izay foana kanefa mahatsara anazy fotsiny dia hoe ilay zanak'iry zareo tena olona mana-talenta be amin'ny rehetrarehetra. Manontany nefa indray aman-dreny ianao hoe tsy mba reraka mba matory amin'izay ky inona ny olandry dia hoe izy nefa tsy hita hoe reraka izany mihitsy izy. Noho nefa taty aoriana nanomboka teo amin'ny izy ilay miala sakana iny dia nisy dokotera izay tena hoe olona mahay hitan'ny zareo. Nandeha nakany amin'ilay dokotera izy dia io dokotera io no nijereny zareo hoe inona no olan'ilay zanany nijereny dokotera teo izy zany hoe miavaka amin'ny olona rehetrarehetra ny atidohany. Ny atidohan'ny olona zany somary hoe mandeha normal ilay ao anatin'ny atidohan'ny olona wave ny filaza izy wave. Dia ny anazy nefa tsy mitovy amin'ny atidohan'ny olona rehetrarehetra fa mandeha mafy be kokoa mihoatra amin'ny atidohan'ny olona normal. Dia hoy zany ray aman-dreny ino dokotera no tokony atao fa tena mijaly izay nasay mahita anazy raha mijaly nefa izy dia tsy tahitra mihitsy. Ny dokotera zany dia milaza aminazy hoe io vahaolana aloha zany misy fanafody ihany fa somary enjaketsana sy sarotrarotra. Misy karazana drogue karazana ohatran'ny hoe môly zany satria zareo aloha ny môly aloha dia fanafody io raha ohatra ka ho an'ny indrindra fa ny olona hoe adala fa tsy natao an'ny olona rehetrarehetra. Misy karazana môly izay zany no omeny dokotera tsy hoe ilay tonga dia ilay raviny be iny fa poudre zany no omeny dokotera hoe dia ny io dose io nasain'ny dokotera hohaniny hoe mihinana an'io izy dia lasa tia matory tsikelikely izany. Eo zany ny dokotera hoe dia ahoana izany kanefa ny dose ilay izy ny dokotera raha ohatra ka mihinana betsaka izy mety ho faty tampoka na mihinana kely izy dia mety harary tampoka satria izay ilay entiny zavatra. Eo zany izy mivady matahotra tena ho finoana izany ny zanakay tena tsy vitanay kosa rangaha Sandra izany nanaovana zanakay sao tama misy torohevitra hafa. Dia eo zany ny dokotera hoe ka zao ary ny zanakareo dia mila miana calme tsara amin'ny fiainany rehetrarehetra izany tsy mila kotabaisina izy fa aleo izy mba hiaina milamina amin'ny zavatra rehetrarehetra dia izay ihany koa fanafodiny anankiray satria raha koritaninareo lava izy dia mety hiteraka olana aminazy ihany koa izay amin'ny toe-batany. Dia iny zany vitan'ny ray aman-dreniny ihany izy zany tsy manakoritana anazy fa avelany ray aman-dreny izy anao izay tiana atao sy milamindamina eo. Iny aloha tsy dia naninona ihany zany tenenina aloha ilay zanany avy eo andaoky zao nomeny dokotera indri omena môly dia raha ohatra indrika hoe mihinana an'io dia mba afaka matory sy ny rehetrarehetra. Sady ny loza ihany koa zany lazain'ny dokotera hoe ny vatany ao anatiny ao dia tsy mitovy ny vatan'ny olona rehetrarehetra hoe normal. Zao izy zao tinedry ao anatin'ny miala sakana kanefa nijeren'ny dokotera dia efa manana vatan'olona efa 30 taona izy. Ny taonan'ny olona zaza mbô miala sakana nefa mbola vao 15 taona lasa dobla kokoa izany ny taonany. Ny vatany jerena fotsiny ny vatany hoe vatan'ankizy fa efa raha jeren'ny dokotera dia efa vatan'olon-dehibe dia kaka izany izy misy hoe efa antitra izany. Dia izay ny tenen'ny dokotera hoe tsy maintsy ho faty aloha izy satria reraka be ny vatany na tsy hita raha hoe mireraka be malaina sy malazolazo eo ary izy dia hita ato anatin'ny dokotera no mijery an'ilay izy hita anatin'ny radio hoe efa vatan'olona efa olon-dehibe vatany amin'izao. Dia eo koa izany matahotra izy mivady hoe ho faty aloha ny zanany satria tsy inona ilay izy ilay reraka lava io.
Nitantarainy izy mivady tamin'ny zanany daholo zay rehetrarehetra de le zanany zany hoe za aloha tsy matahotra ny zanany akory dadasineny rehefa faty de aleo ho faty fa tsy matahotra ny zanany fa ny fiainana de aleo zako hankafy fiainana. De tena miavaka tokoa izy any am-pianarana, mahay be izy mahay sport, mahay an'izao karazana rehetrarehetra zao. Tena ko izy amin'ny mpiara-mianatra rehetrarehetra izy fa mana-talenta mahay an'izao rehetrarehetra zao, matanjaka be. De tsy nihinana le drogue le môly nomen'ny mpampianatry nomeny dokotera izy zany fa niaina amin'ny fiainana isan'andro ihany. Ray aman-dreny koa zany tsy nanakorotana anazy. Iny efa lehibe tonga taona amin'izay izy de nanao sipa de nanambady. Eo amin'izay zany izy vao nahatsikaritra ny vadiny no taty aoriana hoe maninona ary ikalan'ity no ohatrany tsy de matoro zany. Nefa mahagaga fa tsy mba reraka. De antaniny ramatoa de izy moa zany tsy miteny fa tsy maninona ako. Kanjo no iny avy eo zany de vakivavy amin'izay le mamany zany tantara le secret le tsy ambaratelo hoe ny zanakay vavy de somary manana olana kely izy satria tsy matory de tantarainy ray aman-dreny teo daholo zany momba anazy rehetrarehetra. De teo zany vao gaga le de tsy maintsy ho faty tanora izy zany ray zany. De nitenindreo hoe raha ohatra ka miaina milamina izy de tsy maty tanora zany. De eo izy zany zany ve na izany na tsy zany matahotra ihany zany. De niteny zany le ray aman-dreny fa zao aza mitantara amin'iza n'iza ianao na any amin'ny radio na any amin'ny télé na amin'ny mpiara-monina sy manodidina rehetrarehetra ohatr'izay ny zavatra mahazo nisy zanakay vavy sy ny vadinao satria raha ohatra ka heren'ny olona rehetrarehetra de tsy maintsy hikorotana ny ati-dohany sy ny sainy. Izy mila miainana fiainana milamina. De nanome toky zany le vadiny fa tsy lasa. Kanjo vao lasa le rafozana de lasa nitetateta tany amin'ny gazety tany le ry tetateta tany le ry tantara zava-nisy mahakasika vadiny. Taitra amin'izay zany ny mpanao radio sy ny télé rehetrarehetra tena vaovao hafa kely ty. Janona teo an-tokotany daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra lasa nalaza be raka izao tontolo izao seran-tany amin'izay le vehivavy zany. Fa hoe tena misy vehivavy hafa kely ary matanjaka be mahay zao rehetrarehetra zao tsy matory mihitsy izy hainy daholo zao rehetrarehetra zao. Niady mivady izy anankiroa zany fa teneny hoe tsy teny an'izany. Le ray aman-dreny koa zany teo nanome tsiny le vadiny. Moa izy koa zany teny tamin'ny mama zany nanenina avy eo takizay ihany tsy niteneny. De nalaza izy aloha nalaza be tamin'ny olona rehetrarehetra eran-tany sy ny rehetrarehetra. Kanjo ny efa 5 taona taorianany izy zany nanomboka satria izy akorotan'ny vahoaka sy ny akorotan'ny internet sy ny akorotan'ny publika sy ny rehetrarehetra. Zay toerana rehetrarehetra alehany de paka sary aty rangahy levy sary moa an'izao. Kanefa efa niteny zany dokotera hoe raha ohatra izy ka te hiaina fiainana maharitra de mila fiainana milamina kokoa. De eo amin'izay izy zany nanomboka reraka amin'izay izy de lasa te hatoro lava, lasa reraka. De gaga zany le vadiny atao lasa natorika alamin'ity fa hatramin'izay tsy matory. Taorindrina kely iny amin'izay de nalemy tao amboho fandriana. Mpanao gazety amin'io mbola mikotrokotroka be ihany eo ambaravarana voarangava zao mila vaovao anareo zay reny nefa efa malemy amboho fandriana. De lasa natsolery amin'izay le reny hoe tena malemy ato amboho fandriana izy tsy hitako izay atao. De apresahana zany izy efa manomboka ho zany tena leo fiainana dada sy nina tsy hitako intsony izay tokony atao fa manakorotana le olona rehetrarehetra. De taorinan'izay fotoan'izay izy de maty. Ka zay zareo lesona tiana ho atao mahagaga fa de eto amin'ny fiainantsika olombelona de misy an'izay ihany koa. Le olo tianao akaiky indrindra, le olo tiana atokisanao indrindra no matetika mamadika anao. Hita eny amin'ny fiarahamonina eny zany raha mbola mifankatia ny olona. Raha vao hoe manamanam-bola le vehivavy ohatra de tsy manaiky tsindriana le lehilahy. Fa de lasa kambo vilona de lasa manataka fotsiny. Raha vao tsara fanandro le lehilahy de lasa ratsy loha le vehivavy. Fa tsy mahay manaja le lehilahy fa sady manambady. De fa maninona ke ny olombelona ny ratsy loha ohatr'izany? Rehefa tia de tena tia de mahay mankafy amin'ny fo de miadana ankeny anankiroa indrisy ry fiainako. Tsy afaka misaotra betsaka anareo nanaraka ny tantara de ny tantara rehetrarehetra izay tantarantsika ato moa zany de amin'ny ankapobeny de tsy maintsy misy lesona foana. Azadino zany manaraka ny tantarantsika sy ny vaovaontsika ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny page. Tsy voatery ho tantara ihany akory no lazaiko ato aminareo fa mba hitantara zavatra hafa ihany koa zako fa tantara aloha misy de io no tantaraina aminareo eto fa zay fa de
engany mba samy mifankaty amin'ny fo ny mpifankaty rehetrarehetra fa tsy fampiatsara velatsy ohatran'ilay tantara no tantaraiky teo. Zay zany io. Bye 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 bye.